fahasoavana mbola afaka amin'izary ary mankasitraka ny mpanompon'Andriamanitra nanendry dia hivavakantsika. Ray masina tsara indrindra ka nay aminaran'i Jesosy misaotra betsaka anao izay Jesosy ny amin'izao ora sy fotoana izao satria hianatra eto an-tongotra indray izay Jesosy malala. Mankasitraka Jesosy ny amin'ny tombonandro, mankasitraka ny amin'ny fahavelomana. Fa na manahoana ny etahanay ny etahan'ny tokantranonay dia fantatray fa mbola misy ny antenainy satria mbola eto izay Jesosy malala. Ny fonay rehetra Jesosy no entinay eto ary ianao mahita ny fo ary mamantatra ny vo ianao Jesosy mpandinika ny fo mpamantatra ny vo. Jesosy raha ohatra ka misy hevitra mampisaraka anay aminao dia mangataka izay aoka hirodana izany. Mangataka ndranao soa izay anadio tanteraka ny fieritreretanay ny fonay anaisitra n'izay mety hevitra mampisaraka anay aminao, anaisitra izay mety tsy fahamelan-keloka, mety fahatezerana, mety lolo-po tsy ahitana ianao ary tsy andrenesanay ny taridalanao. Aoka Jesosy hitoetra tahaka n'ilay mpandrendrika ianao Jesosy malala amin'izao fotoana izao ka andrendrika ny taindrendrika rehetra Jesosy malala ary ho tahaka ny mpanasa lamba ianao Jesosy malala ka hanasanay ka namena tahaka ny jaka ary ny fahotanay Jesosy dia afaka ny ofitsianao tahaka ny ora-panalandray. Jesosy andray fiainana izay anatanatana ny mahakasika anay rehetra izay Jesosy andray ny teninao ary mangataka izay aoka ny fanahinao masina no ampiteny, aoka tsisy teny avy amin'ny nofo na avy amin'ny feritreretana fa aoka Jesosy izay ambara ny sitraponao reriany ny voambareto. Dia mangataka koa Jesosy ho an'ny olona tsirairay avy izay hieno sy andray ny teny, za anisan'izany satria mianatra eo an-tongotra ao, dia aoka ho voaray ilay teninao, ilay sitraponao tsy amin'ny fahazakana Jesosy fa ho raisinay ny teninao ary hiainanay sy ampiarinay ny teninao. Dia tsy hiverina aminao foana izany raha tsy mamobe eo amin'ny fiainanay. Misaotra betsaka Jesosy. Amen. Mahazo toerana tompoko. Faly miarabantsika amin'ny anaran'i Jesosy indray mampitondra ny fialatsiny ny mpanompon'Andriamanitra fa noho ny antony manokana dia tsy afaka ny ho tonga izy androany. Dia tenin'Andriamanitra moa no ianarantsika dia aoka Andriamanitra ahazoaina hanambara ny sitrapony. Amen. Deutéronomie 10:10 ka hatramin'ny 13 amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe: ary ankehitriny ry Israely eo, inona moa no ilain'i Jehovah Andriamanitra ao aminao afa-tsy ny atahotra ny Jehovah Andriamanitra ao sy ny handeha amin'ny lalany rehetra ary ny ho tia sy hanompo an'i Jehovah Andriamanitra ao amin'ny fonao rehetra sy ny fanahinao rehetra, hitandrina ny didin'i Jehovah sy ny lalàny izay andidiko anao anio mba hahita soa ianao. Amen. Ny lohatenin'ny sekoly tokantranontsika andrany dia manao hoe tokantrano manao izay ilain'Andriamanitra. Amen. Voalohany dia ozy izy ny tenin'Andriamanitra tamin'ilay Deutéronomie teo rehefa mipetraka fanontaniana hoe inona moa no ilain'i Jehovah Andriamanitra ao aminao. Dia voalohany atahotra ny Jehovah Andriamanitra sy handeha amin'ny lalany rehetra. Amen. Hoy ny voasoratra ao amin'ny ohabolana 7:10 amin'ny anaran'i Jesosy: ny fahatahorana an Jehovah ny fiandoham-pahendrena ary ny fahafantarana ny iray masina ny fahazavan-tsaina na intelligence. Ndao tiaka ho an'i Jesosy alohantsika ary. Alléluia. Ndao tsika angetaheta an'i Jesosy. Amen. Misy fanamboarana kely ny lafin'ny teknika 10 minitra fotsiny fa ndao ararotsika izay tena hoe iombonana amin'i Jesosy hatrany. Amen. Sekoly tokantrano androany mila fantatritsika fa tokantrano no projet an'Andriamanitra voalohany teto ambonin'ny tany. Amen. Dia ny tanjony devoly dia ny hamotika ny fiombonantsika amin'Andriamanitra.
inona ny tanjon'ny devoly dia tsy mitady zavatra sarotra izy fa zavatra mora kely ny entin'ny devoly. Za tsy hanao pubany devoly fa ny ataon'ny devoly dia mikitika ilay olona ao an-tokantrano. Sekoly-tokantrano andrany tena mila miambina tsika. Tsy mampatahotra ny devoly fa mila miambina tsika. Mila mijoro ny lehilahy, mila mijoro ny vehivavy. Aleloia. Izay no mahatonga mpivady tsy maintsy mifampiresaka. Tsy maintsy mifampiresaka indrindra miresaka amin'i Jesosy. Tsy tokony misy ankafinafina zany ao amin'ny mpivady. Amen. Zany ve aloha sa tsy zany Tsy tokony misy ankafinafina zany. Tokony mifampitondra mambavaka amin'ny mpivady. Iza raha nitondra mambavaka amin'ny vadinao? Pastera nga miara-miana aminy. Misy zavatra zao atao amiko mety hoe mavesatra fa raha tsy teneniko ny vadiko iny tsy afaka hoe ahoana. Fa mila zany tsika mianatra mifampiresaka. Andriamanitra raha nidina ny resaka tamin'ny Adama, ny resaka tamin'ny Eva, dia mila mifampiresaka mpivady. Fa ny fifampiresahana no anisan'ny solution. Miresaka amin'Andriamanitra ianao dia mifampiresaha mpivady. Aleloia. Mifampitondra mambavaka. Amen. Amen. Sitrapon'Andriamanitra zany. Hoe teo amin'i Jesosy ny tokantranonao, aza asiana kafinafina. Dia fampiresaha mpivady dia miombona mpivady. Ndao tsika hivavaka. Ty zavatra ty mbola fahalemena mety mahazo ndao tsika hivavaka. Ty projet atsika hoe tsika eo amin'i Jesosy izay sitrapon'i Jesosy no ako ho tanteraka. Mila miaraka mpivady mitondra mambavaka. Aleloia. Tsy hoe rehefa mety dia miara mifaly, dia rehefa misy problème mandray dia samy mandeha any amin'izay lalany ihany. Tsy mety zany. Aleloia. Aleloia. Ndao ary tsika hitehaka andraisantsika amin'ny mpanompon'Andriamanitra. Vita. Aleloia. Makasitraka feno tompoko. Efa napetrakantsika tamin'Andriamanitra amin'ny fotoana teo dia isaorantsika an'Andriamanitra. Deutéronomia 10:1-12 ka hatramin'ny 13 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary ankehitriny Israely inona moa no ilain'i Jehovah Andriamanitra ao aminao? Afa-tsy ny atahotra an'i Jehovah Andriamanitra ao sy ny andeha amin'ny lalany rehetra ary ny hotia azy sy hanompo an'i Jehovah Andriamanitra ao amin'ny fonao rehetra sy ny fanahinao rehetra, hitandrina ny didin'i Jehovah sy ny lalàny izay andidiko anao anio mba hahita soa ianao. Amen. Ty sekoly tokantrano androany ty dia mitondra ny lohateny hoe tokantrano manao izay ilain'Andriamanitra. Amen. Araka ny fanontaniana teo hoe inona moa no ilain'i Jehovah Andriamanitra ao aminao, dia apetra ao aminao koa inona Jesosy no ilainao amin'ity tokantranoko ity, inona no ilainao amiko. Dia hovaliantsika ilay izy voalohany indrindrany atahotra ny Jehovah Andriamanitra sy andeha amin'ny lalany rehetra ozy izy ny tenin'Andriamanitra. Hoy ny voasokatra ao amin'ny ohabolana 7:10 amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe ny fahatahorana an Jehovah ny fiandoham-pahendrena ary ny fahafantarany ray masina ny fahazavan-tsaina na intelligence. Ny zavatra tadiavin'Andriamanitra, takian'Andriamanitra voalohany amiko sy aminao zany dia tsika atahotra azy. Amen. Ary rehefa mahafantatra azy tsika dia izay ny fahazavan-tsaina. Amen. Izay ny fahatsilotsaina, izay no intelligence, izay hoe fantatro ilay Andriamanitra. Ahoana moa fomba atahoranao sy anajanao olona anankiray, anajanao an'Andriamanitra ka ohatra ka tsy fantatrao. Tsara ho tsara fa rehefa misy zavatra mbola tsy fantatritsika dia matahotra tsika. Tena hoe miorory tsika ka ohatra zao hoe za alefa any amin'ny toerana mbola tsy haiko dia matahotra ako satria tsy fantatro hoe inona ny miandry ahany. Fa rehefa fantatrao tsara kosany dia en paix ianao. Amen. Rehefa matahotra an'Andriamanitra tokoa manko isika dia tsy ho saisay anota na anao zavatra mampalahelo an'Andriamanitra. Amen. Raha matahotra an'Andriamanitra tsika tsy isay hoe efa manambady ianao ohatra, nefa mbola ampiresaka na isakizoro amin'ny vehivavy na lehilahy akoatra amin'ny vadinao na ankolaka io na amin'ny vatana. Ankolaka ohatra ao amin'ny message privé, MP aussi stick, JP.
Mivatana ianao mihitsy ay mahafinaritra izy fa andeha ampiresaka nefa fantatrao tsara ny situation anao. Tsy akasitrahan'Andriamanitra izany. Andaontsika hiverina amin'izay nolazain'i Jesosy. Raisitsika ao amin'ny Matteo 5:17 ka hatramin'ny 7:20 amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe: efa ianareo fa voalaza hoe aza mijangajanga, fa izao kosa milaza aminareo fa izay rehetra mijery vehivavy ilazy dia efa nijangajanga taminy tapony sahady. Fa raha ny masonao ankavanana no manafitohinanao dia sorialy izy ka ary io afaka aminao, fa mahasoa anao na dia very aza ny ray momba ny tenanao ka tsy ny tenanao rehetra no arinany amin'ny elo. Amen. Fitenin'ny olona izay hoe maso mijery ange ka tsy mitondra mody, fa amin'i Jesosy tsy izay ka. Rehefa ianao mijery ka voasarika ohatra mitondra fitsiritana amin'ilay olona ny fahitanao an'iny olona iny, dia izao manoty ianao sisy Andriamanitra. Amen. Mila mailo sy mitandrintsika satria ny tsy fifehezantsika n'ity nofontsika ity, ny tsy fifehezantsika ny ianao manjery ny varavarana nidiran'ny fahotana voalohany teo amin'ny zanak'olombelona ka nahatonga azy andika ny didy izay nasain'Andriamanitra tandremana sy ankatoavina. Iverintsika any amin'ny Genesisy, inona no lazain'Andriamanitra? Genesisy 2:5-7 ka hatramin'ny 7 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary Jehovah Andriamanitra nandidy an-dralehilahy ka nanao hoe: ny hazo rehetra eo amin'ny sady dia azonao hinanana ihany, fa ny hazo fahalalana ny tsara sy ny ratsy dia aza hinanana, fa amin'ny andro izay hinananao azy dia ho faty tokoa ianao. Inona nefa no nataony zanak'olombelona? Genesisy 3:1-9 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary hitandra vehivavy fa tsara ho fihinana ny hazo sady mahafinaritra ny maso ary azo mahatsiritra hampahendry, dia nantazany ny voany ka nihinanany ary nomeny koa ny vadiny ka dia nihinana izy. Hitanareo ve ilay tsy fankatoavana? Ohatra hoe raisitsika hoe 100 ny hazo tao, 7/70 azonao sitrahana sy hinanana ho sisy ny tenin'Andriamanitra, fa ray no tsy azonao hinanana. Dia maninona ilay anankiray tsy azo atao iny no isisihana? Dia ohatr'izay 7/70 azo ny Adama sy Eva ny sitrahana, fa ray ilay nampitsiritra azy zay no nandikany ny didin'Andriamanitra. Manoloana ny toe-javatra rehetra, taddio tsara fa isaky ny manao paray ianao dia omena safidy sika araka ny voasoratra ao amin'ny Deutéronomia 3:7-7 amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe: miantso ny lanitra sy ny tany aho anio ho vavolombelona aminareo, fa efa nataoko teo anoloanao ny fiainana sy ny fahafatesana ary ny fitahiana sy ny fanjonana, koa mifidiana ny fiainana mba ho velona ianao sy ny ankonanao. Amen. Raha mifidy ny fiainantsika dia misitraka voka-tsoina hoe bonheur ho sisy ny tenin'Andriamanitra. Ao ambony ao misy an'izay. Fa kosantsika raha ohatra ka mifidy an'ilay fahafatesana dia eo aloha kely eo misy malheur miandry anao, misy loza miandry anao. Efa fantatrao ary hoe misy choix atao, tia mitondra ao amin'ny fiainana, tia mitondra any amin'ny fahafatesana, maninona tsika mbola miazakazaka mankany amin'ny fahafatesana ihany? Fantatrao tsara fa tery ilay lalana makao amin'ny fiainana, nefa ao amin'ilay tery iny mety hoe voageja manodidintsika, fa tsy tery izany. Ao tena misy fahalalahana, liberté. Amen. Andao sika hisafidy ny fiainana. Ny olona rehetra raha mbola ety amin'ity tany ity dia miatrika fakapanahy isan-karazany, misy fanapahan-kevitra mila raisina, misy safidy tokony atao. Misy olon-kafa ve ankoatra ny vadinao? Fantatrao tsara fa manitona sy mahasarika anao. Raha eny dia inona ary ny tokony atao? Korintianina 1:9-12.
amin'ny anakan'i Jesosy manao hoe mandrosika ny fijangajangana izay fahotana rehetra ataon'ny olona dia ny ivelan'ny tena ihany fa ny mpijangajanga kosa dia manota miatra amin'ny tenany. Dia raisintsika ny Jakoba toko 1 andininy 12 ka hatramin'ny 15 amin'ny anakan'i Jesosy manao hoe sambatra izay olona maharitra fakapanahy fa rehefa voazatoetra izy dia handray ny satro-boninahitry ny fiainana izay nolazain'ny tompo homena izay tia azy. Raha misy ilay mpanahy, aoka izy tsy hanao hoe Andriamanitra no makafanahy ahy, fa Andriamanitra tsy azony ratsy ilay mpanahy sady tsy mba makafanahy olona izy, fa samy ilay mpanahy ny olona ka tariny filahany sy fitahiny izy ary ny filana rehetra torotoronina dia miteraka kota ary ny ota rehetra tanteraka dia miteraka fahafatesana. Amen. Hitanao tsara izay, misy olona efa fantatrao hoe mety handavo anao satria mahasarika anao, nefa ianao mbola miinsista be ihany, milalao hafa ny antsika izany ary fantatrao fa ny ao ambadika io tsisy fiainana ho anao izany, fa fahafatesana ny ao ambadika io, ka fantatrao hoe misy danger ao ambadika eo, inona moa tsy hitsoahanao fa tsy hanaovanao hoe ao hoe andramako kely aloha dia avy eo amitsoaka. Nomen'Andriamanitra antsika ary ao anatintsika ny fanahy masina izay manampy antsika hijoro eo amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Ary satria ao anatintsika ny fanahy masina dia misy vokatry ny fanahy izany ao anatintsika ao, fa mila avoaka-tsony fotsiny. Ohatra ao anatin'izany izao ilay hoe maîtrise de soi na fahononam-po. Hainao tsara ny fean'io masonao io, hainao tsara, afaka ho hainao tsara mifeny tenanao rehetra, tsy handeha hihoatra ny fefy izay efa napetrak'Andriamanitra. Amen. Satria tsy hainao akory raha tia nofo tinga mitabataba foana izay atao hoe tsia dia te hihoatra ny tsia foana ny nofo, fa ny fanahy masina tena aminao Jesosy ohatran'ny sarotra amiko ty zavatra ity fa ampio tena hoe manaika andeha amin'ny sitraponao le izy safidy. Dia izay ny antony hanomezana antsika amin'ny fanahy masina, fa raha tsy misy amin'ny fanahy masina tsika dia tena hoe ny adirery, fa efa misy mpanampy anao vonona eo afaka hatonga anao tsy ho lava, fa ny décision antsika fotsiny mbola miroro kely. Ozy izy ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Jaona toko 5:14 ka hatramin'ny 15, tokony hoe ho an'ny mpamonjy sekoly rehetra efa haintsika tsenjery izy ity, fa izao nefa tsy hijanona fahalalana be ao amin'ny saina fa tena hoe ampiarina dia mivoaka mihoatra no mipandresintsika. Amen. Jaona toko 5:14 andiny 14 ka hatramin'ny 15 amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe tomoera amiko ary izao aminareo, tahaka ny sampana tsy mahay mamoho azy raha tsy miray amin'ny voaloboka izy, dia toy izany koa ianareo raha tsy miray amiko. Izao ny voaloboka, ianareo ny sampany, izay miray amiko ary izao aminy dia mamoho be izy, fa raha misaraka amiko kosa ianareo dia tsy mahay manao na inona na inona. Fanafodiny io olana io izany, fanafodiny io fakapanahy mahalavo io izany. Tadio raha lavo matetika ianao dia mety tsy tafatsangana intsony. Tsy hoe Andriamanitra ny manary ianao fa ianao no manary tena. Fa ny fanafodiny dia izao fiombonana amin'Andriamanitra. Rehefa miombona amin'Andriamanitra tsika dia fantatritsika bebe kokoa ny mahakasika an'Andriamanitra, dia rehefa fantatritsika dia haitsika ny mitandrina. Haitsika izany hoe za zao hoe arakaraky ny hoe ahafantarako ny vadiko dia hoe fantatra hoe zao ny tiany, zao ny tsy tiany. Dia tiako izy dia izao tsy manao ilay zavatra tsy tiany raha tsy hoe te hahita raha angambany. Dia ohatr'izay koa tsika, fantatritsika arakaraky ny anatonantsika an'Andriamanitra dia fantatritsika hoe tian'Andriamanitra, tiany tsy tian'Andriamanitra, dia satria tiako Andriamanitra dia tsy hanao izay mampalahelo azy. Faharoa, ny zavatra ilain'Andriamanitra antsika dia koa hoe ho tia sy hanompo an'Andriamanitra ary hitandrina ny didiny sy ny lalàny. Amen. Jaona toko 4:12
andiny fahakaiky amby roapolo raiky amby roapolo dia fahaefatra amby roapolo. Izay manana ny didiko ka mitandrina izany dia izy no tia ary izay tia any tia ny raiko ary izao tia azy ka iseho aminy. Izay fahaefatra amby roapolo, izay tsy tia ahy dia tsy mitandrina ny teniko ary ny teny izay renareo dia tsy ahy fa ny ray izay nanirakahy. Amen. Ty fitiavana n'Andriamanitra ty zany tsy hoe tiako ianao Andriamanitra na hoe maheno fiankofana ianao dia tena tiako ianao mipatrapatraka ny ranomaso. Tsy izay ilay izy. Fa mipirofo marina hoe tianao Andriamanitra dia mitandrina ny didiny ianao. Amen. Zavatra tsisy dikany ange mampatonga antsika hoe tsy tandrina ny didin'Andriamanitra sy ny teniny. Ohatra fotsiny izao, misy zavatra manafitohina anao ao an-tokantrano. Manana choix ianao ny hoe angina, hivavaka dia anontany an'Andriamanitra hoe inona ny sitraponao Andriamanitra, tokony miteny sa tsy tokony miteny. Manana choix ianao tonga dia hitabataba be satria efa mihoatra ny loha ilay zavatra mitranga. Dia fataro inona no ataonao. Za aloha dia efa tena hoe professionnel ny tabataba fa tsy nahitam-bokotra ilay izy. Satria vao maika maratra ilay olona, vao maika lasa rebelle ilay olona, nefa ny zavatra tiako ampidirina dia ny sitrapon'Andriamanitra ho ekena. Fa rehefa tamin'ny fotoana ako hoe ohatran'ny hoe Jesosy tena leo be fa maninona tsy mety foana ilay izy nefa za efa mba miezaka. Satria za miezaka amin'ny herin'ny tenako fa tsy manaiky ho tarihan'Andriamanitra. Tsy manaiky ho tarihan'ny fahendren'Andriamanitra. Fa maninona moa raha ohatra hoe misy olana, maninona tonga dia manao réaction nefa manana choix aloha raha ohatra ka hoe misafotofoto be ny ao anatiko hoe Jesosy amin'ny fahatoniana aloha dia mivavaka dia inona amin'izay no tokony ataoko. Tsy mahalany fotoana zany. Fa raha ohatra ka hoe sous l'action dia manao réaction ianao, mety anaonao foana ianao dia ahoana indray no hirécupérenao an'izay. Miasa fatratra ianao avy eo. Ao amin'Andriamanitra tsisy maimaika izany. Tadio fa izay olona nandeha tamin'ny fahamaimaizany rehetra dia nitarapoka rehefa avy eo. Ary lasa problème hatramin'ny taranaka faramandimby ilay izy. Rehefa misy zavatra dia mila mianatra tsika mampangina ny fo, mampangina ny fihetsem-po. Ty fihetsem-pontsika ity ny tena mamitaka. Raha vao marefeo ianao, tsy hainao hoe fondé ve ilay zavatra sa tsy fondé, fa tonga dia mifonao midobodoboka dia tsy maintsy miazika zao dia izao. Raha tsy izany ohatran'ny hoe victime be. Fa maninona raha ohatra ka midinika kely amin'Andriamanitra aloha. Amen. Tsotra ny teny Jesosy raha misy tia azy izy hitandrina ny teniny izy ary ny rainy ho tian'ilay olona tian'Andriamanitra iny ary akao anatin'izay olona tia azy izay Jesosy indrainy ka onona ao aminy. Amen. Mba tsy sitrakao ve zany hoe Andriamanitra sy Jesosy ao anatinao, fanahy masina manampy anao. Jesosy mbola tsy nanao hoe balaoasy zany ka hoe mampiresaka anao fotsiny, fa izay teneniny tsy maintsy efany. Fa mampatonga an'ilay izy mbola tsy tsapanao, ianao mbola tsy mifankahitana amin'ny fanahy masina nomenanao ao anatinao satria mbola izay tiantsika foana ny ataontsika. Jaona 9:7-20. Hoy izy Jesosy, ary izay naniraka dia eto amiko. Tsy nandao ahy io reky satria izaho manao izay sitra amin'ny mandrakariva. Jesosy efa nisitraka an'izany fa tsy hoe tsika ny voatao ese. Ka raha nisitraka an'izay Jesosy, afaka ny homarina amiko sy aminao koa izany satria Jesosy efa niteny. Amen. Dia rehefa izay ny tanteraka, inona tsony no ilayntsika sy tadavintsika mihoatra noho ny fanatrehan'Andriamanitra manotrina antsika isan'andro. Amen. Indraindray tsika manankina amin'ny zavatra materiel tena hoe mampidina be ny vision antsika hoe ny anahy kosa ny aloha raha tsy tanteraka izao dia tsy hiadana mihitsy, tsy ho sambatra mihitsy. Non. Izay tian'Andriamanitra hitondrana antsika io efa nitenen'ny mpanompon'Andriamanitra misaotra an'i Jesosy satria tena hoe fanahy iray no mampiasa. Mosesy raha tany amin'ny désert, any amin'ny désert izany tsisy ninninina
dia nisy fotoana nanota ny zanak'Israely dia niteny hoe hozy izy Jesosy hoe za tsy hiaraka aminareo fa mafiatoka loatra nareo ka hikapoka anareo ka ohatra ka miaraka aminareo fa aniraka anjely ahako hitarika anareo hiditra amin'ny tany Kanana. Ka ianao ve zany tsisy Andriamanitra any fa misy Kanana, andeha ve ianao? Moka miteny fa nefa antsika matetika aleo any Kanana fa le Kanana mahamay Jesosy impiry moa tsika manao zavatra hoe kolokolo ohatra mba hidirana amin'ny posta tsaratsara dia ataontsika le izy. Tadidio tsara fa Jesosy tsy ao anatin'ny kolokolonao. Impiry moa tsika anao hoe andaoka nga andainga abotsina ny dossier angataka visa dia any mikilandy Jesosy ve miaraka mikilandy aminao any? Non. Fa raha ohatra Mosesy tena niteny mihitsy hoe tsy maninona tsika mijanona eto amin'ny désert eto. Le Kanana tondra dronono sy tantely fa désert tsisy ninninina fa eo ianao Andriamanitra. Ianao no ilaiky mihoatra noho ny zavatra rehetra. Amen. Tiako vakiana kely navalon'i Mosesy an'Andriamanitra. Ao amin'ny Exodosy 7:13-12 ka hatramin'ny 17. Ary hoy Mosesy tamin'i Jehovah, indro fa ianao nilaza amiko hoe ento miakatra ity firenena ity ary ianao tsy mbola nampahafantatray izay irahanao hiaraka amiko, kanefa ianao efa nilaza hoe mahalala anao tokoa aho ary efa nahita fity eo masoko koa ianao. Koa ankehitriny raha nahita fity eo masonao dia ampahafantariko ny lalanao, ahalalako anao mba hahitako fity eo imasonao ary hevery fa olonao ty firenena ity. Dia hoy izy, nitavako no andeha dia hanome anao fitsaharanao. Fa hoy Mosesy taminy, raha tsy andeha nitavanao dia aza mitondra anay hiakatra hiala ty. Fa inona nefa no ahafantarana fa nahita fity eo masonao izao sy ny olonao? Moa tsy amin'ny andehananao miaraka aminay va dia voavaka amin'ny firenena rehetra ambonin'ny tany izahay dia izao sy ny olonao. Ary hoy Jehovah tamin'i Mosesy, izao zavatra nolazainao izao dia ataoko koa fa nahita fity eo masoko ianao ary nahalalanao tokoa aho. Amen. Fantatrao, fantatr'Andriamanitra Mosesy satria manao izay sitrany. Tsika nge afaka ho fantatr'Andriamanitra rehefa manao ny sitrapony ary hitany. Dia rehefa ohatra ka izay ny tranga dia ampahitany fity. Ao aorianan'io moa Andriamanitra nanao ny tsy fanao mihitsy satria efa nahazo amin'ny Mosesy aloha hoe hiaraka amindray Andriamanitra na dia niteny ary mampiova hevitra an'Andriamanitra na dia niteny ary Andriamanitra hoe tsy hiaraka aminareo ahako. Fa izao mbola sary Mosesy nangataka hoe ampahitao voninahitra ao ary ahy. Dia Andriamanitra niteny hoe tsy afaka, maty ianao ka mahita an'izany fa izao ataoko foana ilay sitraponao. Nisy akambato na afaka nefenan'ny Mosesy dia afaka nahita an'Andriamanitra izy. Iza ilay akambato? Jesosy. Amen. Tsika nge afaka mahita an'Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy. Amen. Andao reto anao ny sitrapon'Andriamanitra, reto za koa izay anao ny sitrapon'Andriamanitra. Paul koa nahatsapa an'izay ka nahatonga azy niteny ohatrany hoe mirediredy izy ao amin'ny Romanina 9:1-13 ka hatramin'ny 7:30. Inona ary no lazaintsika ny amin'izany zavatra izany? Raha Andriamanitra no momba antsika, iza no atohitra antsika? Izay tsy niaro ny zanany lahatokana fa natolo ny hamonjy antsika rehetra izy, tsy omeny antsika miaraka amin'ny maimaim-poana koa va ny zavatra rehetra? Iza ny apanga ny olo-boafidin'Andriamanitra? Andriamanitra no manamarina azy. Iza ny manameloko? Kristy Jesosy no efa maty, eny sady nitsangana tamin'ny maty koa,
ka mitoetra eo amin'ny tanakavanan'Andriamanitra ary mifona ho antsika. Iza no asakaka antsika amin'ny fitiavan'i Kristy? Fahoriana va sa fahantrana sa fanenjehana sa mosary sa fitanjahana sa loza sa sabatra? Araka ny voasoratra hoe fa noho ny aminao no namononanay mandrakariva toy ny ondry hovonona ny fijery anay. Kanefa tamin'izany rehetra izany dia manoatra no mipandresy isika amin'ny alalan'ilay tiantsika. Fa matoky fa na fahafatesana na fiainana na anjely na ireo fanapahana na zavatra kehitriny na zavatra ho avy na hery na ny ambony na ny ambany na inona amin'izao zavatra rehetra izao dia tsy ahasaraka antsika amin'ny fitiavan'Andriamanitra izay ao amin'ny Kristy Jesosy tompontsika. Amen. Zavatra niaina amin'ny Paoly daholo ireo rehetrarehetra ireo. Maty matetika ozy izy. Efa rendrika ny sambony. Efa nitoraham-bato izy. Nisy épreuve be dia be. Nefa ny zavatra nataony sitrapon'Andriamanitra. Izy tsy niteny hoe fa maninona amin'ny manompo anao dia maninona amin'ny miantra amiko izao. Fa tao anatin'izay izy nahazo tokony isy fotoana niteny tamin'ny Andriamanitra hoe izaho mijoro eo akaikinao. Amen. Ny assurance zany tamin'ny Paoly tsy hoe mety ny zavatra rehetra andehanao croisade io ny Paoly dia hoe tsy rendrika ny sambo. Zay zany tsy conditionné ny ohatr'izany Andriamanitra hoe arofo ty fiary ty, arofo ty sambo ty fa raha misy maninona dia za tsy hanao intsony. Tsy natao chantage ohatr'izany Andriamanitra. Fa na inona no hatrehany na mety hanohanana, mety fahafatesana, torana izy na rary izy fa izao mijoro foana ho an'Andriamanitra izy satria sarobidy kokoa aminy Andriamanitra miaraka aminy sy manotrina azy noho ny hoe izy anao izay tiany. Amen. Ny olona rehefa mahatsapa ny asarobidin'ny fanatrehan'Andriamanitra dia tsy ahoantsony izany hoe misy sy ny tsy misy. Izay hitondran'Andriamanitra amin'ny fiainany no imasony dia eo amin'ny fiainany ary ny zavatra imasony dia hoe eo amin'ny fiainany fanatrehan'Andriamanitra ary miara mandeha amin'ny Andriamanitra. Amen. Inona moa ny eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra? Fahavokisam-pifaliana. Ary ozy izy ny tenin'Andriamanitra hoe raha manaikitsika ombany tahaka ny famboban'ny ndrenina akoho ny zanany dia tahaka ny ony eo izy ny fiadanantsika. Amen. Amen. Mba hampirindra ny tokantrano manokana dia efa haitsika tsara ny didin'Andriamanitra manao hoe ianareo lehilahy tiava ny vadinareo, ianareo vehivavy maneke ny vadinareo. Ho an'izay tsy te hakatoa dia lasa débat be ilay izy, lasa ady hevitra be hoe hatraiza moa izany limitin'ilay fanekena an'ilay vady, hatraiza moa izany no hitiavako azy, raha manao an'izao ve izy dia maninona, raha izao ve dia izao tsisy fetry io. Amen. Indraindray manko tsika matahotra hoe sao dia voabe amin'izany sao dia raha vao manaikinaiky an'io dia ho tsindriana eo. Io nge raha vao ampisehoana fitiavana dia lasa manataka ohatra ozy izy ianao. Manjary mitady vola, lasa manipule, sao dia manipule raha zany. Dia ozy izy ny tenin'Andriamanitra, tsy maninona e, mandefitra ny amin'ny tsiraginy e. Mety izay tokoa ilay zavatra mitrangana e, fa tsy maninona satria ataonao izay tsy ho anao fa ho an'i Jesosy, satria Jesosy no tianao. Zavatra rehetra atao dia ataovy ho an'i Jesosy. Amen. Aza manao akory hoe ataoko izay amin'izay milamina ny tokantrano, sitrany ay hita soa, fa ataovy izay fa izay no nandidian'i Jesosy dia ataovy ho an'i Jesosy ilay izy. Fa raha mbola mivadinao no anaovanao zavatra, raha mbola ny olona no anaovanao zavatra dia mbola alahelo ihany ianao, dia mbola ho frustré ihany, dia mbola ho avy indray nikitrakitra. Satria rehefa olona no anaovanao zavatra dia miandry ianao amin'izay hoe valim-pity, miandry ianao fakasitrahana, miandry ianao fisaorana, nefa ny avy eo angarian'ny olona fotsiny dia marary fo. Fa rehefa hoe Andriamanitra nanaovanao azy, fantatrao tsara hoe ao amin'ny volonté an'Andriamanitra ny ataonao, dia fantatrao tsara hoe akasitrahan'Andriamanitra ianao. Amen. Na mahazo daka ary ianao rehefa avy manorika misaotra an'Andriamanitra ianao satria vitanao ny sitrapon'Andriamanitra. Amen. Oka tsy ho disy ny interprétation anao amin'izany rehetrarehetra izany hoe
zay le tsy androsoko bebe kokoa amin'Andriamanitra satria efa mandroso eo ony dia tena misy désert mihatry vao maika lasa combat non zay le izy rehefa amiko manokana aloha zao ny zavatra tena hoe nahafatarako bebe kokoa tsy hoe zany tapitrohatra amin'ny fahafatarana an'Andriamanitra fa tao anaty désert nahalalako bebe kokoa an'Andriamanitra ary rehefa ary indraindray hoe rehefa hoe zavatra mahafinaritra daholo mitranga dia ohatrany hoe toa tsy mila an'Andriamanitra zany fa rehefa le ao anatin'ny désert mamaivay tsara iny mihitsy ianao dia iny amin'izay Andriamanitra manao teny malefaka amiko iny amin'izay izy se montrer amintsika hoe zange zao zao konge no ataoko anao aborany aminao daholo ny ao am-pony hoety mitsangatsangana ao am-pony ianao dia fantatra hoe iza moa izy ay izy le dada azo iankinana ay izy mahay le zavatra faniriny foko ay izy le tena tia ay izy le tsy mandatsa ana ay izy le tsy mirejete ana zany mihitsy ay izy le miaccepte ana tel que je suis zany ny Andriamanitra ao zany amen. Zavatra tian'Andriamanitra hitariana antsika dia isika ho tonga olona afaka tsy ho conditionné ny filana tanteraka vao afaka ny faly sy ankasitraka an'Andriamanitra fa mahay misaotra sy mankasitraka an'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra amin'ny fotoana rehetra amin'ny toerana rehetra amen. Ny zavatra tena hoe important amintsika dia hoe mbola ato anaty samboka ianao Jesosy mbola miaraka tsika mety samy mifady ihany tsika androany fa mety foana satria eo ianao ary ny fifaliako tsy miankina amin'ny zavatra misy fa ny fanatrehanao amen. Andao hitondra tena tsara mpiarabelona amintsika fotsiny manomboka ao atokantrano zany dia mitatra makany ivelany mba hahatonga an'Andriamanitra ahazo aina sy ho faly amintsika ka tena ankamamy sy akafiny fiarahana amintsika amen. Mampahery antsika ny Ranadapoly ao amin'ny Filipianina 2:1 ka hatramin'ny 4 amin'ny anaran'i Jesosy. Amin'ny sokamandry dia hoe anatra ampirisika amin'ny Filipianina sy tsika mpanaraka sekoly hitondra tena tsara sy hanetry tena tahaka an'i Jesosy Kristy. Koa raha misy fampirisihana ao amin'ny Kristy, raha misy fampiononana avy amin'ny fitiavana, raha misy firaisana amin'ny fanahy, raha misy famindra-po sy fiantrana dia tanterao ny fifaliako mba hiraisanareo saina, miray fitiavana, miray fo, miray hevitra, tsy manao na inona amin'ny fifampiandaniana na mandrano tena foana fa amin'ny fanetretena dia aoka samy anao ny namany ho mihoatra noho ny tenany. Aza samy mihevitra ny azy ihany fa samy ny an'ny namany koa. Amen. Oka zany hitsahatra eto le hoe raha vao tsy ny hevitro no atao dia zahako hidongy. Dia rehefa hoe tsy ny hevitrao no arahana dia manomboka miakatra le volume. Aoka ozy izy iray saina, iray fitiavana, iray fo, iray hevitra. Amen. Dia aoka tena hoe hanana an'ilay fiainona, miaino, mietaeta ny vadintsika, miaino, mietaeta ny zanakitsika. Rehefa tsy fahotana ilay izy mampaninina anao moa no mandefitra hoe eny ary atao ilay izy. Tsy maninina nge zany Ary ianao rehefa ilay mandefitra izay dia gagadray ny olona dry fa naninina narary anga satria tsy nahazatra azy ilay izy. Fa rehefa ianao ohatrany hoe manetry tena ianao dia hoe atao fa hoe tsy hitanao izay fahotana amin'ilay hevitra dia izao lasa ianao indray ny considérena hoe ahoana. Mora be nge ilay izy fa ilay décision sarotra fa le be dia be zany ny lalana afaka hatongavana any amin'ilay lalana tiantsika hatongavana. Fa io tena tsy mety kosa ny aloha sady misasatra be tsika raha mbola ny lalany nofontsika no andehanantsika. Fa rehefa manaiky tarihan'i Jesosy tsika dia mety io. Amen.
Raisitsika ny eo amin'ny Efesianina 4:1 ka hatramin'ny 7. Mbola fananarana indray mba hifanaka-tsaina sy haharitra ary handroso tsara. Amen. Ary noho izany, izao mpifatotra noho ny amin'ny Tompo dia mangataka aminareo mba handeha mendrika ny fiantsoana izay niantsoana anareo amin'ny fanetretena rehetra sy ny fahalemem-panahy, amin'ny faharipo, mifandefitra amin'ny fitiavana, mazoto mitana ny firaisana avy amin'ny fanahy masina, amin'ny fehi-pihavanana. Amen. Misy ny antsoina antsika izay dia andao andeha amin'ny fiantsoana. Natsontsika handefitra ny amin'ny tsirariny. Natsontsika hiadana na misy zavatra tsy mampiadana ary. Amen. Ary natsontsika hanao ny sitrapon'Andriamanitra. Raisitsika indray ny ao amin'ny Kolosianina 4:1-12 ka hatramin'ny 17 amin'ny anaran'i Jesosy. Manao hoe, koa mitafy famindrapo sy fiantrana, fahamoram-panahy, fanetretena, fahalemem-panahy, fandeferana araka ny oloboafidin'Andriamanitra sady masina no malala. Mifandeferaka amin'ny famelan-heloka ianareo, raha misy manana alahelo amin'ny sasany tahaka ny namelan'ny Tompo ny helokareo, no aoka mba hamelanareo heloka kosa. Ary aoka ao ambonin'izany rehetra izany ny fitiavana, fa feno fahatanterahana izany. Ary aoka hanapaka ao am-ponareo ny fiadanan'i Kristy, fa ho amin'izany ny antsoina anareo ho tena iray, ary aoka ho feno fisaorana ianareo. Aoka ny tenin'i Kristy hitoetra betsaka ao aminareo amin'ny fahendrena rehetra, dia mifampianaraka mifananara amin'ny salamo sy ny firana ary ny tononkira-panahy, mihira amin'ny fahasoavana ao am-ponareo an'Andriamanitra. Ary na inona ataonareo na amin'ny teny na amin'ny asa, dia ataovy amin'ny anaran'i Jesosy Tompo izany rehetra izany, ka misaorana Andriamanitra iray amin'ny alalany. Amen. Zay, mora be le zavatra atao. Amen. Mamindra fony, miantra hony, mora fanahy hony, manetry tena hony, malemy fanahy hony, mandefitra hony, fa zay manao an'izany ny olom-boafidin'Andriamanitra sady masina no malala. Amen. Zay nge, rehefa mamoaka an'izay nge tsika dia zay le hoe miakaka amintsika eo Jesosy. Dia tsy aleo ve mifidy an'izay? Amen. Indraindray isika te hanova ny hafa amin'ny façon antsika. Tsy voatery hoe ratsy le intention, fa tsy nomena antsika fotsiny fahefana hanova olona. Ny olona tsy afaka hovaintsika amin'izay tiantsika, fa amboary ny lalan'i Jehova mba ahafahan'i Jehova hanovany iny olona iny amin'ny façon-any, amin'ny alalanao. Ianao nge ho ampiasana ihany fa tsy amin'ilay fomba nofinao fa amin'ilay fomban'i Jesosy. Sao dia matahotra anao sao dia tsy acteur amin'ilay fiovana Jesosy, tena acteur tsika amin'ilay fiovana manodidina, fa zao tsy amin'ilay fombantsika fotsiny fa amin'ilay fomban'i Jesosy. Amen. Ahoana ary nanaovana an'izany? Voalohany indrindra aloha amin'ny alalan'ny fampitondrana mambavaka. Vavahy misy fahalemena ve manodidina hoe toambavaka izy. Za aloha izany dia efa voafoana ilay vao mahita zavatra dia tonga dia te hiteny hoe ao ianao ahitsiko kely. Nefa ny kay eto amin'ny laoko misy andry. Fa mivavaha. Mangataha amin'Andriamanitra mba hidiran'Andriamanitra tsehatra, aza mitsara. Aoka honenitsika hoe Jesosy mbola zay aloha izy. Dia honena fa tsy mitsara hoe Jesosy jereo ke ty izy Dia zao ampaherezo amin'ny tenin'Andriamanitra ny olona. Topoy ampitiavana izy. Aoka ny fitiavana no lehibe indrindra. Amen. Petera voalohany 5:5, 5:2 ka hatramin'ny 7 amin'ny anaran'i Jesosy. Tsika rehetra tsy hoe anjaranareo pasteur izany. Tsika rehetra mifampiandry eto. Ary ny rehetra dia samy ondrin'Andriamanitra.
amin'ny anakan'i Jesosy andraso ny ondrin'Andriamanitra izay eo aminareo, mitandrina azy tsy antery fa amin'ny sitrapo ahaka an'Andriamanitra, tsy amin'ny fitiavana hena maloto fa amin'ny zotom-panahy, tsy ho mpanjakazaka amin'ny anjaka fiandrasana fa ho fianaran'ny ondry. Amen. Aleotsika zany tena hoe manahaka an' Jesosy. Tsy terentsika ny olona, Jesosy tsy maneky atsika izany, tsy terentsika ny olona, fa tenentsika mpahamarinana ny sitrapon'Andriamanitra dia mitondra mambavaka tsika. Amen. Dia aoka tena hoe asehontsika amin'ny alalan'ny fitondran-tenantsika, amin'ny alalan'ny fitenitsika, amin'ny alalan'ny zavatra ataontsika, izany hoe Jesosy izany. Ahoana moa no ahafantaran'ny olona an' Jesosy? Ianao mpanakadia an' Jesosy, nefa ianao nofinao no mitondranao. Dia hoy izy ilay olona hoe raha ohatr'izao no manakaka an' Jesosy dia aleo ohatr'izao ihany. Fa rehefa kosa ianao manaiky hoe tena hoe irefléter an'ilay imagen'i Jesosy, mandefitra ny amin'ny tsirariny hoe izy ny tenin'Andriamanitra teo, manetry tena, ohatrany hoe manetry tena ianao dia ny hafa no alefanao meloa foana, dia izao hitan'Andriamanitra, hitan' Jesosy ilay toe-po sy toe-panahin'Andriamanitra ao anatinao. Farany ho antsika vehivavy manokana nefa azon'ny lehilahy raisina koa. Petera 1:7 andiny 1 ka hatramin'ny 9 amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe ary toy izany koa ianareo vehivavy, manekeny vadinareo mba ho voataona amin'ny fitondran-tena ny vavy izy, na dia tsy amin'ny teny azy raha tahiny misy tsy manaiky ny tena. Rehefa hita ny fahadiovan'ny fitondran-tenanareo amin'ny fahatahorana ary aoka ny fikavahanareo, tsy ho zavatra ny ivelany toy ny fikandranam-bolo sy ny fikava-bolamena na ny fiakanjony, fa aoka ho toetra miafina ao am-po izay tsy mety ho loha, dia ny fanahy malemy sady miadana izay soa indrindra eo imason'Andriamanitra. Ajanoko eo ilay izy. Amen. Toe-po sy toe-panahy ahakaka an'Andriamanitra, fitondran-tena ahakaka an'Andriamanitra no ahafahanao mahasarika ny hafa anaraka an' Jesosy. Ny olona efa leo an'izany blabla zany amin'ny Jesosy, momba an' Jesosy, fa mitakatra anao izy hoe izay ny zavatra notenenina, dia manahoana ny fiainany. Dia rehefa maharesy lahatra azy ianao, dia resy lahatra nantona an' Jesosy izy. Rehefa contraire amin'ilay zavatra teneninao na zavatra asesika ao an-trano ilay iainanao, dia tsy resy lahatra izy. Dia azan'ny olona no menatsiny fa ny tenanao. Dia amin'ny tinana azy ty Mika 9:9 ty. Ry olombelona, efa naseho anao izay tsara izay ilain'i Jehovah aminao, dia izao ihany, ny hanao ny marina sy ny ho tia famindrapo ary ny hanaraka an'Andriamanitra ao amin'ny fanetretena. Amen. Tsangantsika hivavaka. Jesosy misaotra betsaka anao izay fa mbola nianatra teto an-tongotrao. Mangataka izay Jesosy malala, mba tena hiainanay ny teny rehetra. Eny Jesosy tena sarotra amin'ny nofinay ny hiainan'izany toe-po sy ny toe-panahy ahakaka an'Andriamanitra izany, ny hanao ny hiainany toetranao, kanefa an'izao efa nanome anay ny fanahy masina ianao hanampy anay amin'ny fotoana rehetra. Ary mangataka izay Jesosy mba tena hoe ho feno fiombonana amin'ny fanahy masina, mba ahaizanay mamoaka mora ny sitraponao. Mangataka Jesosy malala, aoka tena ho tsapanay tokoa, fa rehefa manaiky ange izay dia restauré ho azy izay zavatra mety efa rava rehetra izay mahatapy-dalakale anay. Jesosy aoka ny tena mahamaiky anay dia ny anao ny sitraponao, ny iombona aminao, ny ho eo amin'ny fanatrehanao, dia ianao ahazo aina eo amin'ny fiainanay. Misaotra indrindra Jesosy eo. Amen. Teakintsika ndraisantsika ny mpanompon'Andriamanitra manaraka. Afaka mahazo toerantsika tompoko azafady. Afaka tonga dia tatazana ny fanatitra sy izay nomaninao.
ho an'i Jesosy. Alleloia. Ny fotoanantsika dia tahaka izao manaraka izao. Teo izao tsika nahazo teny tsika zoma, sabotsy, lahady, latsinainy, talata, larobia. Programantsika zany dia hoe rapitso izao misy fotoana fifadikanana ry amin'ny Shalom ry Tanimena dia aza miandry rapitso aloha vao mivavaka sy mandray décision. Zay aza miandry rapitso fa nilatsaka teo ny teny tao anatin'ilay teny nilatsaka tokony efa nomenao, tokony efa sokafanao ny fonao dia mifotsorana izay tokony ho fotsorana, ny raisina izay décision tokony ho raisina dia mivavaka ianao dia nandray fanapahan-kevitra tao anatin'ny teny. Fa tsy ampy nefa izay, fa rapitotsika misy journée manomboka amin'ny 7 hatramin'ny 3 sasany amin'ny 4 eo dia afaka mivavaka tsika hoeto ilay teny dia tena hoe meteza ory eo anatrehan'Andriamanitra hoe reto mbola hitako hoe tsy mahatateraka anao ao anatin'ny sitraponao dia tongava. Alleloia. Izay ilay hoe mitongava. Tongava dia mivavaha. Tena hoe natokana nomen'Andriamanitra toerana manokana tsika ahafahantsika hoe hitokanana. Latsinainy, talata, larobia, lakamisy misokatra koa Shalom io ahafahanao mivavaka, ahafahanao misy mpanompon'Andriamanitra afaka mandray ao sy ny sisa dia mivavaha. Alleloia. Ny zoma manokana dia mbola tsy misy aloha hatreto ny fotoanantsika amin'ny trampokin'olona Analakely fa ho atao direkta ny fotoana amin'ny 4 amin'ny 4 sasany eo anelanelan'izay no manomboka ny direkta dia asaina hatrany anaraka an'izany tsy hoe anaraka fotsiny verina foana ilay izy fa indrindrindrindra tena hoe hiaina n'ilay izy. Alleloia. Ny sabotsy araka nefa filazana hitantsika any amin'ny HVKL Mission Inventsany dia ary amin'ny centre HVKL ary bypass Avoloa eo akaikin'ny Bogota misy pub tsara be zay any anaty radio any eno ilay izy dia mazava aminao hoe inona ny tanjon'ilay fotoana, aiza ilay toerana misy azy amin'ny firy ilay izy manomboka. Misy olona hitsena eo amin'ny Gastro Pizza sy Bogota eo anelanelany eo misy pavé miakatra, tsy ilay Gastro Pizza etsy amin'ny domaine fa ilay ary akaikin'ny Avoloa any amin'ny bypass dia any ianao eo misy olona mitsena dia tongava manomboka amin'ny 7 sasany eo fotoanantsika dia tongava fa mahafinaritra be ny sekolontsika eto dia tsy miova latsinainy, talata, alarobia amin'ny 7 hatramin'ny 9 sasany maraina eto amin'ity toerana ity. Alleloia. Mino ahako fa nandray teny ianao. Tena hoe ny sitrapon'Andriamanitra dia tsika ho sambatra miaraka aminy, tsy hoe tsika manana ny rehetrarehetra fa zany mety ho anaraka fotsiny ihany fa ny toetra n'Andriamanitra hita eto amintsika, Andriamanitra sy ny fanatrehany mahazo aina miaraka amintsika. Alleloia. Dia hozy izy ny mpanompon'Andriamanitra teo hoe mila mivavaka tandremo ny fitsarana ny hafa. Amen. Tia anontany hoe iza ny tanteraka tonga eto? Tsisy tanteraka tsika tonga eto fa mianatra ao amin'i Jesosy foana isan'andro. Dia rehefa tsy tanteraka tsika tsy tokony hitsara ny hafa fa mifampivavaka dia mifampitondra mambavaka dia mifampitarika ao amin'i Jesosy. Amen. Tongava dia manana etaeta fitsoro fotsiny mafy be ilay décision hisaraka amin'ilay toetra ratsy rehefa tsy tarihan'ny fanahy, rehefa tsy fen'ny fanahy. Fa hozy izy ny mpanompon'Andriamanitra teo hoe rehefa feno Jesosy ianao rehefa mahazo ainao aminao Jesosy dia fitsoro fotsiny ilay décision dia ny fanamasina no hanampy anao. Amen. Amen. Mino fa nandray tenitsika mijoroa amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Mijoroa amin'ny sitrapon'Andriamanitra avoay fotsiny ilay toetra. Aleo manahaka an'i Jesosy dia mifampivavaha. Aseho ilay zavatra tiany Jesosy ho hita dia mahazo aina ny présence. Alleloia. Avoay fotsiny ilay izy. Tsy maninona matiantoka eo amin'ny nofo. Tsy maninona fa aleo Jesosy ahazo aina. Alleloia. Ndao tsika hitsangana. Isaory Jesosy ny amin'ny teny. Avereno enona ilay teny. Raha hitanao fa nisy nanindrona anao alaivo indray mpandeha ilay teny. Fa maninona ary zany ohatrany hoe sorena zany mandrian'izany teny zany. Fa maninona ohatrany hoe za zany ny voateny ao anatin'ilay teny. Fa maninona ohatrany isaka mahita amin'ny paster Volola dia ohatrany sorena ty ilay ohatrany tifitra tamin'ny sekoly tokantrano. Dikan'izay tena ao anatiny ao mihitsy zany mbola misy an'ilay akala an'ilay parasy l'Afrika ao zany fa mila sikirina dia iny ilay mangetikitika. Alleluia. Misaotra an'Andriamanitra fa tonga teto ianao androany. Misaotra an'Andriamanitra fa mbola afaka nandre an'ilay teny ianao androany. Misaotra an'Andriamanitra fa mbola tsy maty ilay fanahy matoa mbola misy sorenao
zay mihitsy ilay tokony esorina androany dia mivavaha ianao mangatany fanampiny fanamasina aza mandeha amin'ny saina aza mandeha amin'ny sentiment fa andao anaiko tarihan'ny fanamasina mety eza fotsiny mety tsy nahazatra antsika izany hoe lehilahy mitiany vady nefa tsy tanteraka le vady na lehilahy ho eken'ny vehivavy nefa le lehilahy tena manao zavatra mahasorena be mihitsy fa ny sitrapon'Andriamanitra ianareo lehilahy tiava ny vadinareo ianareo vehivavy manekeny vadinareo aleotsika izotra ao amin'ny sitrapon'Andriamanitra dia mivavaha ianao teneno hoe Jesosy tsy hijery eo amin'ny nofo aho tsy handeha hidina eo amin'ny nofo aho fa hanomeza mahafaly anao androany aray amin'ny anaran'i Jesosy dia mivavaka ho aho sy ho an'ny tokantrano tsirairay avy ho an'ny olona izay hiditra ao anaty tokantrano mety mbola tsy manana fofombady izy fa efa manana projet ao aminao Jesosy dia mivavaka Jesosy mba tena hoe hiaina ny sitraponao ny olona tsirairay avy tsy apidina ny adiny eo amin'ny nofo vavaka ray amin'ny anaran'i Jesosy ho an'ny lehilahy rehetrarehetra eto mba tena hoe anana fitiavana marina ilay fitiavan'i Kristy mba ahafahany mitiany vadiny Jesosy tsy mitiany vehivavy rehetrarehetra fa ny vadiny ihany araka ilay fitiavana nitiavanao amin'ny fiangonana dia mivavaka koa ho an'ny vehivavy rehetrarehetra Jesosy izay manana tokantrano sy izay hiditra ao anatin'ny tokantrano rehefa kelikely ray amin'ny anaran'i Jesosy omeo azy ilay fitiavana tahaka ny nanekenao anray no izay fitiavana izay nanekenao an'Andriamanitra izay no aneken'ny vehivavy ny lehilahy rehetrarehetra ny vadiny Jesosy dia ray amin'ny anaran'i Jesosy mivavaka ho an'ny olona amin'izao fotoana izao izay mahatsiaro voageja izay mahatsiaro voafatotra izay misy fatorana izay misy zavatra ohatrany tsy mampahazo aina anao anatin'ny tokantrano ka miteraka frustration miteraka ohatrany hoe fanenenana miteraka zavatra fanamelohan-tena amin'ny anaran'i Jesosy no anonako fanafana amin'ny anaran'i Jesosy ireo fatotra rehetra eo aminao dia tononoko amin'ny anaran'i Jesosy fa miala izany